Ketre izay lafim-baovao izay fa tapitra ny 5 Aogositra lasa teo kosa ny iray volana izay nomeny ny mpandrarany fonja ny fitondram-panjakana amahana ny olan'izy ireo hiroso amin'ny dingana manaraka amin'ny fitokonana araka izany ny fivondronam-beny ny mpandrarany fonja raha ny fanazavana izay noentin'izy ireo hatrany. Volaravo avy Tsirako Torson. Manomboka rahampitso dia ampitsahatra ny asa mahakasika amin'ny fitondrana voafonja ho eny amin'ny fitsarana sy ny asa fampidirana voafonja eny imponja ny mpandrarany fonja eto Madagasikara. No maria amin'ny fivondronam-be ny mpandrarany fonja nefa fa tsy fikomina fa fitakiana sindikaly izay voafaritry ny sata amin'ny azy ireo no tanterana manomboka rahampitso manerana ny fonja 10 eto amintsika. Fa amiko koa zany atao fikomina zany mitineria dia andiana miaramila mitoby amina toby anankiray mitondra fitaovam-piadiana dia manohitra ny baiko meny lehibe azy ary mieritreritra ny anao zavatra hafa. Fa ny fitakiana sindikaly kosa na revendication sindikaly dia tsy mitovy amina fikomina velively. Fa ny fitakiana sindikaly dia misy ireo zavatra maromaro izay hoe hoentin'ny sindikany mpitondra tenin'ny mpikambana nanivon'ny fitondram-panjakana. Ka ny endriky ny atao hoe fanamafisan'ainy izay hoe fitakiana sindikaly izay ataona izay dia izay tsy afaka ny anao zavatra hoe akoatran'ny hoe fampisaharanay ny asa mahakasika ny hoe fivezivezena makeny amin'ny fitsarana sy ny asa mahakasika ny fandraisana ireo voafonja ampidirana ponja. Fa kosa tsy maintsy misy kosa ny miandraikitra ny fandriam-pahaleman'ny fonja. Mitohy foana ny asa mahakasika an'izay fandriam-pahaleman'ny fonja zay mitohy ihany koa ny asa mahakasika ny fanomezana sakafo ireo voafonja, mitohy ny asa mahakasika ny fitsaboana ireo voafonja, mitohy ihany koa ny asa mikasika ny famoahana an'izay voafonja na vitany sazina na koa izay voafonja tapitra ny validité ny mandat de dépôt. Araka ny fanazavana dia dingana voalohany amin'ny fitakiana izay atao mpandrarany fonja no tanterana manomboka rahampitso ary aharitra herinandro. Aorian'ny herinandro raha sy anatria mbola tsy mivaly ny fitakian'ny mpandrarany fonja dia hiamafy ny fitakiana izay ataon'izy ireo.